Ny ekipany Trésor avetsy Antaninarenina no nandrobaka ny amboara teto Analamanga ho an'ny taranja volleyball eo anivon'ny AJF ifantoka amin'ny fifaninanana nasionaly izay ho totosaina any Antsiranana kosa ny mpilalao-ny AJF rehetra manomboka ara-pitso ity fifaninanana ity izay mahavory ireo mpiasa-panjakana maro izay mitaiza vatana ao anatin'izany setry ny fanatanjahantena izany toy ny mazatra dia amitina ny mahakasika izay fifaninanana eo anivon'ny AJF zay eo atsika ny namana Norbert Gotomalala. Ny farana ny talatalasa teo tetsy mikanja amin'ny tafin'ny Mahamasina ny lalao famaranana fidinana ny tompon-daka régional taranja volleyball eo anivon'ny AJF norobahany ekipany Trésor avetsy Antaninarenina ny amboary ositra ho tompon-daka régional izy ireo teto Analamanga teo amin'ny taranja volleyball ity. Resiny teo amin'ny famaranana ny zandarmeriam-pirenena tamin'ny seta telo ny ohatra 520 523 524 Ifantoka tanteraka amin'ny fifaninanana nasionaly any Antsiranana izay anomboka rahampitso ny mpilalao rehetra araka ny fantatra dia efa vonona tanteraka Antsiranana handray ny fifaninanana nasionaly ary efa any an-toerana avokoa ny ankamaroany ireo mpandray anjara.